Miarabantsika rehetra amin'izao alakamisy 4 ny volana novambra 2024 izao. Tsy misy miala, tsy akitsoaka ary tsy maintsy miteny sy mijoro isika raha mbola misy toy ny tsirarina, raha misy ny fanararaotam-pahefana ary koa raha mbola misy sombin-tany malagasy na dia 1 cm², 2 cm² aza mbola bodon'ny bevola na teratany io na vahiny karaha na sinoa, tsy misy andro tsy hahenoana fanapara-pahefana momba ny resaka tany amin'izao fotoana izao. Zay no ela fa torakovitra ary tena lasa lavitra ny saina raha naheno tompon'andraikitra ambony iray eto amin'ny firenena izay misahana tompon'andraikitra voalohany amin'ny resaka fandriampahalemana dia ny Sedy moa ny filaza azy. Raha miheno ny zavatra nolazain'le rangahy io dia miala tsiny aho fa samy mba nilalao basy ihany ary tsy nila nanao école de guerre hoe Saint-Cyr na zavatra hafa. Ny fahaizana mampiasa an'ireny basy ireny, indrindrindrindra ny fifehezana, fanajana lalàna ary koa ny fanajana ny aina amin'ny fampiasana izany basy mahery vaika maramila, basy mahafaty izany. Hoy mantsy ity tompon'andraikitra ambony ity, raha antsika mijery vetivety ny sombina sary vidéo milaza izany. Tandro filaminana izay voatonontonona fa tompon'antoka tamin'ny fitifirana amin'izao nafindra toerana amin'ny fianaran-tsoa. Raha nambarany sekretera-panjakana miadidiny zandarmarie-pirenena dia 9 izay nitranga fitsaram-bahoaka tao amin'ny distrikan'ny Kongo nanomboka tamin'ny taona 1974 no makaty. Za aloha zany raha resaka tir en l'air zany za tsy hanao an'izany. Tonga dia teneniko anareo raha za fa za tsy manameloka an'le gendarme manao tir en l'air, zay ny hitany mety tompon'andraikitra angizy izy nahita tao fa raha za tsy manao tir en l'air zany, raha zavatra ny anarako, zavatra hafa nataoko, mety any amin'ny tongotra ny tifiriko, rehefa lavo eo anao hitany namanao dia mandeha anao rehefa avy. Zay tir en l'air zany mety ataonao hoe ranorano, nisy nampita 1947 sy 29 fonga teo nanjaranareo mitsara mitovy zany. Nga rehefa nisy faty olona dia tsy maintsy hoe mitovy ny ohatrany hoe colon koa zany gendarmerie. Tena tompon'andraikitra ambony momba ny fandriampahalemana ve dia havita amoaka fitenenana ohatr'ireny. Raha izy hony dia tsy nanao sommation zany izy, avy hafa ny ataoko izy, ohatra mitifitra any amin'ny tongotra na zavatra ohatr'izany. Ahoana moa fomba ahoana no tifiranao olona firy, zany hoe cible mihetsika firy any amin'ny tongony. Io zany le resaka hoe rafaleo apetratsika eo iny, zany hoe mampalahelo raha tompon'andraikitra ambony voalohany amin'ny resaka fandriampahalemana ny amoaka vava ohatran'izany, satria manome vahana sy manome ohatra ratsy an'ireo zandary sy miaramila eo ambanin'ny fifehezana
zay efa tsy zoviana tsony ny fanitsakitsahana lalàna amin'ny fitifirana ankitsirana firifiry zay resahany eo koa ny hoe fitsaram-bahoaka hatramin'ny taona 1940 makaty. Mba nametraka fanontaniana ve ianao, matoa betsaka ny fitsaram-bahoaka tompoko de efa tsy zaka amin'ny vahoaka itsony zay ny zavatra miatra sy manjoanina, efa tsy matoky anareo mpitandro filaminana entre guillemets intsony ny vahoaka, matoa tonga am'izany. Ary ty fitondrano ty de nanome ohatra ratsy ny filoha mpitondra am'izao fotoana zao, mitondra izay toe-tsaina herisetra zay teto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy, satria naka fahefana, naka fitondrana ankeriny miaraka amin'ny hery maramila, miaraka amin'ny basy maramila. Zany rehetrarehetra zany de namela ohatra ratsy ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy resahana tsony koa ny fitaovam-piadiana mandeha tseroa hatramin'ireny fotoana ireny, ary miaratsy andromanalina ny fandriampahalemana. Tsy lavitra eny an-tanan-dehibe dia tsy enatra tsy tahotra andro atoandro, andro alina, andro manalina zany manafitra mpirongo fiadiana andian-jolahy. Ny zandary sy maramila variana amin'ny zavatra hafa, tsy any amin'ny asany, matoa betsaka sy miaratsy andro manalina ny resaka tsy fandriampahalemana dia tsy voafehy zany, tsy voafehy amin'ny ministera, tsy voafehy amin'ny ministra, tsy voafehy anao ngiasegy zany fandriampahalemany malagasy, ny ainy malagasy sy ny fananany malagasy zany, matoa tonga am'izao ny firenentsika. Ianao indray hoe raha iza de tsy nanao somasio ahako, eritrereto firifiry ny zaza variry nisy nangalatra nakakeriny sy nanao abibiny tsy hoahana hatramin'ny maso hatramin'izay. Firifiry inona ny nataonareo mpitandro filaminana? Ka ina moa magaga anareo raha miakatra ny olona ka mavita manao fitsaram-bahoaka rehefa tsy zakan'ny ainy sy ny sainy sy ny fonontsony ny zava-mitranga. Mipetraha ianao amin'ny toeran'ireny olona victime, tradoza niarana bibina ohatran'ireny, ary matoa misy ny trango ohatr'izany de nareo tompona andraikitra amin'ny resaka fandriampahalemana no voalohany tompona andraikitra mahatonga izany. Satria ianao milaza fa raha misy anankiray tifirinao ka lavo iny any amin'ny tongony, de eritreretinao fa hijanona daholo ny sisa rehetrarehetra manodidina. Ohatr'izay koa raha sakananareo, raha samborinareo, raha miakatra fitsarana ara-dalàna, ireny mpangalajaza variry na mpangalajaza na mpanolajaza na monojaza reny ka voatsara ara-dalàna, fantatry ny olona fa voasazy, de mandinika ny olona, misaina ny olona mitana sang-froid filazasy tony, satria matoky. Fa nohony tsy fifehezanareo an'izany rehetrarehetra zany, ny fitsarana tsy hitantsony zay fahamarinany
no mahatonga mitoedraha mampalahelo ohatr'ireny. Fanampon'izay mbola asianao resaka hoe ampitoviana amin'ny colon ve zany ny zandary. Mialatsiny a tompoko, mialatsiny indrindra fa raha ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy lavitra amin'ny fanjanahantany, samy tsy nisy niainana zany sika. Ianao mbola zandriko ary tsisy aniry niaina izany fotoana na tsy ravy ny fangirifirina tamin'ny fanjanahantany zany. Tsy afaka maneho hevitra vao manolotra ny mpanjanaka dia avy dia na migadra na avy dia vonoina. Tsy mitena hoe tovy an'izay zava-misy ankehitriny fa efa tsy lavitra. Maneho hevitra tanana manao ohatr'izao, maneho hevitra any amin'ny Facebook dia mampigadra. Zao hatramina raha anabavy mindraikitra ny Transparency International voantso ary arahan'ny fitsarana noho ny fanehoan-keviny. Zavatra fikambanana association manana ny maizy azy eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena ary misy ifandraisany amin'ny zavatra fitsarana sy ny resaka lalàna iraisam-pirenena. Ny fikambanana ohatr'ireny raha voakitikitika ity fitondrany ity orohorona sy ampitahorana amin'ny resaka fampiatsoana ohatran'izao. Laza ianao fa tsy colon zany le zandary, fa ny zavatra ataonareo zandary tompoko dia mialatsiny fa asan'ny colon ny ataonareo. Zao zava-mitranga zao misy fanolanana amin'ny resaka tany miaraka amin'ireo vahiny, nareo ny manelanelana miaro ireo vahiny fa tsy le malagasy. Da atsahako eto teny fa ho lava loatra fa mbola be ary maro tsy tambisaina ny zavatra tsy rariny tranga eto amin'ny firenena ity. Noho ny tsy fahaizanareo, incompétence sy tsy fitantananareo ara-draniny ny firenena, ka miangavy re tompoko na ovay ny famindra, amboary ny fitenenana, ampiaro ny lalàna ne misy fa hitsakitsahanareo. Dia nareo indray mbola vava ohatrany hoe le vahoaka efa mijaly sy miororo amin'ny tsy fandriampahalemana indray ny diso. Firifiry ny vahoaka efa any an-tsany matory noho ny fahatahorana sy noho ny fiororona noho ny fanafihan'ny olon-dratsy. Ka ambava homana ampo-mieritra mieritreritra araka ny fitenenana, atsipy ny tady eny tandroky ny omby ary atsipy ny teny any an-tsain'ny olon-kely. Fa amin'ny matompona andraikitra voalohany ianao amin'ny resaka fandriampahalemana dia tsy tokony hamoaka vava toy ireny nataonao ireny ianao, ary tsy misy indray mandeha naloaka amin'ny vavanao akory ny fialantsiny amin'ny aina malagasy, rahana malagasy nalatsaka na foy noho ireny
raharaha teny Congo nataony miaramila azandary reny, zavatra tsy ara-dalàna zany. Na inona rehefa namono olona ianao na diso na tsy diso dia fa meloka ianao zay manatrehan'ny lalàna namono olona. Resaka hoe fiarovana ny tenan'ireo zandary, rehefa hitanao fa tsy voafehy, za koa ty mba mameno hevitra, ianao nameno hevitra ao, za mameno hevitra, rehefa hitako fa tsy voafehy dia tsy le olona tsy manatsiny efa double victime, sady maty anaka, maty vady, hiaran'ny herisetra, notifirina aripahana, fa raha tena efa tsy hiatra sy tsy misy azo atao tsony ny resaka fandriam-pahalemana ohatran'ireny zavatra nitranga manokan'ireny, dia raha iza navelako le vahoaka fa ireto jiolahy mpanendaka, mpamon'olona, mpanao abibiana amin'ny zaza no navelako zay fanarahany tamin'ny fokon'olona teo, rehefa samy tsy hisy ihany ny lalàna. Ka de samy mandinika, samy mieritreritra tsika fa ny firenena tsy azo entina amin'ny resaka lomboto sy ny sandrobe sy ny basy. Tsy mahafehy firenena zany na taiza na taiza, fa rehefa mitrotro vahoaka io, rehefa tsy zakany tsony ny manjo azy, dia reny mitranga ohatry ny any amin'ny firenena rehetra reny ny zavatra misy. Ka dia mangataka ny fandraisanao andraikitra tanteraka, fa tsy vitan'ny fanakianana etsy sy eroa fotsiny, fa raiso ny andraikitrao avy reny ny fandriam-pahalemana amin'ny malagasy fa ny vahoaka, fa rehefa tsy voafehy anareo le izy de liana, fa sady mamono olona nareo no mamevahana ireo ratsy. Zay aloha, fa dia maro ny zavatra horesahana, fa de iny aloha ny zavatra ray tena nanohina fo ary tena nampisain-daotra araka ny fitenenana. Ka dia mametraka ny veloma ho antsika rehetra indray.